Mijaly rano ny ponina ao amin'ny afokotany Amborovy amin'izao maintany zao. Raha ny fantatra dia ponina miisa 210 no mampiasa vovo iray ka mahatonga izay afijaliana izay eo amin'ny rano fisotro madio. Ny fokotany Amborovy izay ahitana sektora misy 5 kanefa dia io vovo iray io monja no akan'izy ireo rano ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Misy ny antsoavana ataon'ny sefokotany momba ity tsy fahampiany rano ity mba hijerevana akaiky ny tombontsoan'ny vahoaka eny amin'ny afokotany adidiny. Fandrano fisotro madio tena mba ilain'ny ponina zany mbola tsisy atreto resaka pompy. Ary izao fotoana dia vovo iray aty amin'ny fokotany eto no mamatsy ny Amborovy amin'izao tena mijaly rano mihitsy. Voaritra daholo ny vovo ary sorana koa zany député mba nanapetrapetraka amin'ny vovo niaraka amin'ny miara-miasa aminay fokotany fa misy secteur eo amin'ny 5 zany na nipetrapetrana toerana anaovana vovo ary efa mandeha zany ny asa zany amin'izao fotoana karakarana vovo zany. Efa misy nitetika asa fanamboarana vovo Vaovao eny an-toerana izay efa andalam-panatanterahana saingy tsy ho ampy ho hiatrandra matoa sefokotany. Vovo miisa 7 no indray amboarina ka ao amin'ny sektora Amborovy centre ny voalohany amin'izany izay ahitana vovo miisa 2 ao Tsararivitra, Petite Plaza, Betamango, Ambalabozy ary ao amin'ny sektora Belita ny farany.